ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika rehetra ry avako malala tratra ity sabotsy faran'ny herinandro ity, sabotsy voalohan'ny volana May. Miresaka momba ny fanamasina ny perikiopatsika sy ny mofinainantsika ry havana amin'ity volana May manontolo ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny boky ny mpitsara toko fahatelo. Mpitsara toko fahatelo andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 180 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, ary Jehovah nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely izay namonjy azy, dia Otiniela zanak'alahin'ny Kenaza zandrin'ny Kaleba, ary nifanahin'i Jehovah tao aminy. Dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka iady, ary Kosany Risatay mampanjaka ny Mesopotamia dia natolotra Jehovah teo an-tanany, ary nahery ny tanany ka namely any Kosany Risatay. Dia nandry ny tany 700 taona, ary maty ny Otiniela zanak Kenaza. Ray masonao manamasinana nay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny antsoina hoe vanim-potoana ny mpitsara ry havana dia vanim-potoana teo anelanelan'ny fotoana izay nandraisana ny tany Kanana zany mandrapatonga ny natongavana tao amin'ny tany Kanana mandrapatonga ny fiorenan'ny fanjakan'Israely ho tonga fanjakana. Naharitra 200 taona 500 taona eo izany. Nivoaka ny Egypta zanak'Israely anoany amin'ny 500 taona alohan'ny Kristy. 500 taona alohan'ny Kristy tany ho any zany no heverina ho nivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta raha ohatra ka raisina amin'ny daty ataoko hoe ara-tantara io zany. Dia Davida kosa nanjaka ty amin'ny taona 1000 alohan'ny Kristy. Dia eo amin'ny anelanelan'ny Davida nanjaka taona 1000, Saul 20 taona eo 20 zany, dikan'izany zany eo amin'ny 200 taona eo no fotoana nanjakan'ny mpitsara. Tsy hoe nanjakana foana fitsaran'ireo mpitsara. 70 ny mpitsara fa 20 moa zany ny tena atao satria ofisialy satria Abimeleka tsy natao tao anatiny, fa 20 izany. Nisy efa tokony ho tao zany fa noho tsy fahamendrehany dia tsy nekeny soatra masonao mpitsara izy tena andalo ihany. Fa 20 fa 20 zany ny tena mpitsara ofisialy. Dia misy mpitsara enina lehibe, misy mpitsara enina kelikely. Ity mpitsara enina kelikely zany tsy de lava ny fitanisana azy, dia fohifohy ny mpitsara madinidinika zany izy. Dia Otiniela lay anankiray amin'ireo mpitsara madinidinika zay vao resaka io. Raha hoe madinika izy tsy tena hoe ny alebeny tsisy nahita ny alebeny loatra, tsy ny hoe ny faharetan'ny fotoana ny koa tsy zay. 700 taona zao ny Otiniela eto. Alesaratsaina hoe 500 taona no nentina mpitsara ny firenen'ny Israely, olona 20 no nitondra azy tao anatin'izany 500 taona zany, dia kajio amin'izany fa mety misy mitondra lava, mety misy mitondra fohy. Otiniela zao dia 700 taona be zao lava zany. Dia zany tsy hoe mpitsara kely izy raha ohatra ka fotoana mitondrany no resesa, fa le fitantarana azy fotsiny no hoe mahakely sy lehibe. Ohatra hoe lehibe Gideon satria lava be ny fitantarana azy, na Debora satria lava be ny fitantarana azy, zay fotsiny ihany. Fa ny kely amintsika olombelona lehibe amin'Andriamanitra, lehibe amintsika mety kely bitika amin'Andriamanitra. Fa maritana tsotra fotsiny ihany zay ho an'ny mba ahafahana mijery kely sy lehibe izy. Otiniela zany no voaresaka eto. Dia zavatra roa no resahana mikasika ny Otiniela ny andiny fohy dia fohy ity amin'ny mpitsara toko fahatelo. Hoe dia tapaka 9 dia ny voalohany dia zao Otiniela dia tsara n'Israely tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra, na ny toeran'ny fanan'Andriamanitra Otiniela. Ny
tsara ny fanan'andriamanitra zany tamin'ny boky ny testamenta taloha de tsy mbola hoe ataoko ny temiteny testamenta vaovao zay mba mivoatra azy ny olombitsy ihany no mpitsara ny mpaminany ny mpanjaka no nitoerany fanan'andriamanitra de otiny ela isan'izay nitoerany fanan'andriamanitra ary efa nitoerany fanan'andriamanitra otiny ela de roa nateraky ny fanan'andriamanitra tao anatiny otiny ela ho ny boky ny mpitsara voalohany de zao ny tsara ny zanak'Israely izy samy hafa ny antsoina hoe ny tsara sy manjaka tsy mitovy ny mpanjaka ara-politika kokoa ny mpanjaka de manana fahefana kokoa na amin'ny lalan'ny mpanjaka ny institution mpanjaka zany de dia atianomboka teo amin'sôly lasa indraindraina lasa misolo tenan'andriamanitra mihitsy amin'ny zavatra rehetra manana fahefana be tompony aina toteny be de be nandraikitra ny mpanjaka fa ny mpitsara kosa tsy zay loatra ny mpitsara dia izy mandamina mandrindra tsy lay hoe maka tsy lay manana fahefana tahaka ny mpanjaka izy tahaka ny hoe zokiolona ve teto Madagasikara de nisy foko netin'ny mpanjaka ohatra hoe ny foko sakalava tena nanam-panjaka ny nandritry ny taona ela ny merina tena nanam-panjaka fa nisy foko tsy nanam-panjaka ohatry ny tsy mety de tsy nanam-panjaka fa netiny zokiolona de isa tanàna de misy zokiolona dia misy zokiolona mitondra azy de mety teto Madagasikara koa tsy avy hatrany nge de nisy mpanjaka nge vao taty oriny fantany am-boalohany ko ny teto merina koa tsy avy hatrany de fanjakana netin'ny mpanjaka akory fa fanjakana netin'ny zokiolona ny vazimba ohatra dia zokiolona no mitondra azy fa efan'ny zokiolona otsika manao hoe takatritsika tsara raha ohatra ka tena jerena amin'ny lafin'ny toetsaina malagasy ny hoe mpitsara de tahaka ny zokiolona izy tsy fahendrena ny betsaka kokoa anatiny fa tsy hery tsy lay ady tsy lay sandry tsy lay itoetsaina ataotsika hoe conquête satria ny mpanjaka de zay mpiady izy lay manao conquête izy manitatra fanjakana izy manana tafika izy zay no anatin'ny saina hery zany miteny hoe mpanjaka fiarovana zay tsy ratsy akory fa matona velan'andriamanitra ny tranga de zay zany andriamanitra mpanjaka mihitsy ary fa lay zokiolona kosa de lay lafiny hoe miaro izy lay fiarovana zay ny tena zava-dehibe lay fiarovana lay filaminana lay fandripalemina lay fandrindrana ny fiainana ao anatiny zay ny tena zava-dehibe lay ataotsika hoe lay équilibre lay lamina ao anatin'lay fiarahamonina ny tena zava-dehibe amin'lay tavampitoana ny mpanjaka tavampitoana ny mpitsara miaro izy zany rehefa misy mpanafika de izy mandrindra sy ny tahaka zany mila fahendrena be zany de ny fanahy masina no mahatonga an'izany rehefako malala raha ohatra ka tena jerentsika amin'ny toetsaina malagasy de Madagasikara zany malagasy de tena am'izao tsika miresaka zao zany de ny fiarahamonina malagasy de mila ataotsika hoe mahatsiaro fa tokony misy mpiaro izy samy hafa ny fiarahamonina malagasy mitovitovy amin'tony fiarahamoniny tamin'ny andro notiny tony ny fiarahamonina malagasy de tsy tahaky ny malagasy zany tsy tahaky ny sinoa na tahaky ny amerikanina na tahaky ny tandrefana na tahaky reny de efa zatra ataotsika hoe conquête zatra ataotsika hoe zatra manitatra fanjakana zany zatra miady miaro fa malagasy tsy zany malagasy dia ataotsika hoe tsy mpanao aventure zany malagasy tsy zava-dehibe amin'ny malagasy zany fa ny malagasy mitoetratsika de zao mianina tahaka ny amin'ny boky mpitsara tony mihitsy mianina amin'izay anjara tany sy zay anjara lova mihinantsika hoe ity lovany Efraima ity lovany Joda ity ny menany Manase ity menany i Dana sy ny sisa rehetra de mianina amin'iny izy
ary rehefa ohatra ka misy mitady akan'izay lova zay misy manafika ty akan'izay dia miaro am'izay ny mpitsara tsy nieritreritra mihitsy anitatra ny fanjakana fa rehefa tonga ny mpanjaka Davida mpanjaka dia nanitatra ny fanjakana nioatra n'olo elovany men'Andriamanitra fa Davida dia navita nanitatra ny fanjakana hatrany ambadiky Libanona zany hoe tsy nianina fotsiny tamin'ilay men'Andriamanitra Davida fa nanitatra ary nitondra ny fanjakana rehetra fantatra tamin'ny fotoanandro Davida ary niondrika teo amin'ny Davida Solomona avokoa ny mpanjaka manodidina rehetra tsy ratsy akory zay fa tsika manao hoe malagasy tsy de zay loatra ary zay ny tokony ao an-tsainy ny mpitondra rehetra fandimby eto Madagasikara tokony manana zay toetrainy ny mpitsara zay izy hoe ray aman-dreny mandrandrana ny fihavanan'ny samy foko hoe ty matetika mpifandona nge raha Joda sy Efraima nge ka tsy mitovy hevitra mihitsy aza tonono zany Joda sy Efraima dia tsy mitovy hevitra mihitsy ary matetika ara mpifanandrina foana Joda sy Efraima ary zay mihitsy raha tonga ny fanjakana varatra hivaky sy fanjakana atsimo Joda fanjakana varatra Efraima sy ny hafa rehetra miaraka tamin'ny Efraima ndray Josua sy Iskaleba tsy nitovy mihitsy reo tsy nitovy mihitsy Josua sy Kaleba ndray Joda ary ndray Efraima efa trany aloha fa zao ny mpitsara dia niezaka nandrandrana izay fihavanana zay ary every koa hoe mpitondra eto Madagasikara ohatra dia tokony amin'ny lafiny rehetra io zany tsy hoe ny filohan'ny repoblika na ny lehibe ny fokontany fa zay rehetra manana andraikitra dia tokony ho mpandrandrana izay fihavanana zay izy mpandrindra izay fihavanana zay izy eo amin'ny samy malagasy eo amin'ny samy mpiray tanindrazana ary tokony ho sary-piaro tahaka ny mpitsara amin'ny lovany meny Jehova tokony ho sary-piaro amin'ny lova ny men'Andriamanitra ny tany ohatra ny tany sy zay rehetra eo aminy ohatra lova men'Andriamanitra tokony ho sary-piaro malagasy tsika teo dia tsy mpanao conquête izy fa alaifisaritsaina mitsotra be makany ambanivory tsika dia zereo tsara fa misy tany malalaka 700 hektara ao ambadiky ny tranony eo misy 20 hektara misy 100 hektara fa zao ninonenana dia 100 metatra toradroa ary tsy nasiny tamboho akory ary 100 metatra toradroa lay misy ny tranony iny ihany ndraindray dia tsy ampy 100 metatra toradroa akory ary le trano fa 20 metatra toradroa dia tsy asiny tamboho toy ny milaza fa iny ambony rehetra iny anazy fa rehefa tonga kosa ny mondialisation na lay ampimamba prédation dia zao tonga misy olona tonga maka ireny tany be reny dia le malagasy zatra mieritreritra foana manao hoe io tany io foana eo aiza moa io efa ny razana io efa ny ray aman-dreny teoloha io dia rehefa tonga fotsiny dia mandeha maka ao dia rehefa ohatra ka tonga le kisika manambady dia mifindry renaniny erindra izy manao trano mifindry rentsika manao fasana dia mifindry rentsika mieritreritra izy hoe azo io fa nefany efa tsy azo tsony le izy fa ka efa nisy naka satria tsy zatra tsy ao an-tsainy malagasy mihitsy le hoe fanitarana fa niveriny foana eo mandrakariva io dia ny mpitondra tokony miaro zany tahaka ny mpitsara tokony miaro ny malagasy ao anatin'izany toetsainy zany tsy hoe manome moral amin'ny teny fotsiny na hoe ka nareo ange kamo hoe ka nareo ange tsy mba manana vision hoe ka nareo ange tsy mba manitatra ka nareo ange zao fa io talo io zao maninona ny tsy alaina io zao tokony volena io ka tsy ao an-tsainy le malagasy le satria tsy kolotsainy zany tsisy kolotsainy tsy ohatrany tandrefana izy hoe tonga dia ohatrany Amerikanina hoe tonga tany Amerika tamin'ny fotoanandro ny Européen tonga dia nanao hoe andao anao sabe andao amboly ny malagasy tsy ohatr' zany izy dia tokony ho arovana amin'izay izy satria zay ny kolotsaina hoy pasteur Veljon autorité de maka manao hoe ndray mandeha ozy dia isaky mihena amin'ny olona dia vera-pantainao ino nataonao hoe te mambolimboly kely fa mino natao kely mambolimboly kely mba mivaribarotra kely mba manao tranotrano kely mba miasa asa kely ao an-tsaintsika mihitsy ozy le hoe kely eo le lafi ny fanetretena mazava iny fa eo koa le tena mihitsy manao hoe itsika dia tonga teto Madagasikara reo raza atsika misy mpiavy misy efa tety ihany fa zao izy reny dia tsy nanao conquête na tonga avy teto Madagasikara fa nandositra ohatra na avaky sambo na ny findramonina dia tsy tao an-tsainy mihitsy ny hoe anitatra dia lasa eo izy any dia mora mianina amin'izay eo izy zany
de rehefa tonga ny fotoana hitarany de efa lasan'ny olona raha ohatra ka izay nitoetratsika de rehefa ny arinany rehefa tonga ny fotoana mba hitaran'lay taranakitsika de tsy manana inona inona tsolo izy fa efa lasan'ny olona dolo manodidina hoy tsika manao hoe ny mpitsara ny mpitondra de tokony ho mpitsara fa tsy mpanjaka ihany tsy lalafiny ara-politika ihany fa ny mpitondra de tokony ho mpitsara mihitsy izy mitondra na sepokotany io na lehibe na distrika io na mpitondra fihivavahany io na de tokony ho mpandrandrana fihavanana izy ary tokony ho sary-piaro amin'ny lovany men'Andriamanitra ary izay fiarovana zay fahasarotam-piaro zay tsy amin'ny lafiny tany any fa amin'ny zavatra rehetra zay men'Andriamanitra mihitsy tokony ho hita mihitsy ao anatin'ilay sehatra rehetra eto Madagasikara ny fahatsiarovana zay fahasarotam-piaro zay asa ohatra hoe tokony ho hitany amin'ny tontolo iainana zay fahasarotam-piaro ny amin'ny tontolo iainana zay tokony ho hitany amin'ny mponina ny hoe fahasarotam-piaro ny amin'ny taranaka hoe arovanay ny taranakay tsy ho simba tokony ho hita any amin'ny any amin'ny fikarohana zany fahasarotam-piaro amin'ny fikarohana zany tokony ho hita fahasarotam-piaro sy fiarovana tokony ho hita any amin'ny kolotsaina zany hoe kolotsaina ingety asa tanana ity anay ity zay namorona an'ity tokony ho hita any amin'ny fiteny teny frantsay hoe transversal zany hoe tokony ho hita amin'ny sehatra rehetra mihitsy izay fiarovana zay fa raha amin'izao andron'ny mondialisation zao dia zay ataontsika hoe vanim-potoanan'ny prédation misy sanatria prédateur sanatria tsy mampitahany olona amin'ny biby akory fa zay mihitsy ny sary ao anatin'ny toe-karena hoe miditra ao anatin'lay firenena de lay firenena osa zay mbola mianatra zany antsena hoe fivoarana mbola mianatra miezaka mbola mianatra ny fiarina mbola miana mamindra ao anatin'lay mondialisation nefa efa tonga sahady le olona manao rapa-dango lay faritra lay toe-karena lay kolotsaina de rehefa ny arinany de tsy manana inona tsolo hoy tsika manao hoe otiny ela nanana an'izany vision zany izy hoe izy mpitsara no men'Andriamanitra fanahy de afaka ny tsara afaka ny aro zany afaka ny aro sy nandrindra ny fihavanana afaka ny aro lay fiarahamonina lay lova ny men'Andriamanitra afaka ny aro lay sotoavina ny men'Andriamanitra ny zanak'Israely izy fa ny faharoa de izao zay teneniny boky mpitsara hoe le toetra faharoa ny otiliela mpitsara izy zany hoe sady nanana an'izay toetra zay fa ny faharoa de zao koa de ny tsara andiny fafolo de ny tsara ny Israely izy sady ny voaka ny ady misy fotoana zany enao amampitsara anao pitsara ho zany zany fa tsy mpanjaka misy fotoana anao zany amampitsara anao tena voatery mihitsy tsy maintsy mampiasa hery ho fiarovana n'lay firenena dia tena voatery tsy maintsy mampiasa hery mampiasa faiza mitondra mampiasa fahendrena tsy firaisana tsy kombakomba fa tena mila mampiasa hery mba ho fiarovana ny aim-pirenena fiarovana n'lay vahoaka ary izany tsy hoe zavatra tonga ho azy ao anatin'ny olona zany hoe za mila fijoroana zany mila fijoroana zany tokony ho toetra ny mpitondra ry avako malala mpitondra isan'ambaratonga mihitsy hoe tsy sanatria hoe mitenena izy an'izy fa tokony ho mandeha ho azy ao anatin'ny toetran'ny mpitondra zay fahasarotam-piaro ary fijoroana izay tsaroko raha-mitra-panontaniana za moa nanana tompony satria za nanana ray aman-dreny zay nitimbiasana ary ray aman-dreny elany etezana atao amin'ny sehatra politika ary nitahiry tantara-pirenena satria saika ny fiainany manontolo de nanaovana ny ainana atao anatiny zany antsoika hoe fitondrany zany de ndray mandeha metraka fanontaniana tamin'ny pasteur Andriamanjato hoe ataminy nanao hoe ary satria nahita ny fihetsiky ny raha mahafantatra tsara tantara-pirenena zany tsy zavatra hoe afenina tsisy tsy ambaratelo nahita ny fihetsiky ny generaly Gabriel Ramanatsoa zay aty amin'ny taona 3 fantatsika rehetra ho antsika zay mahalala tantara-pirenena dia hoe amantsy azy manao hoe napozin'ny frantsay ve ny fihetsiky Ramanatsoa fony nitondra Gabriel Ramanatsoa
raha hoafataratsarana antara-pirenena ianao ka mijery azy misolomaso dia hafa mihitsy tsy nitovy ny politika ny raha manatsoa sy ny politika ny ohatra hoe Philbert Tsiranana tsy nitovy mihitsy raha tena mandika tsara antara-pirenena ianao. Matora manatsoa tafapetraka dia matora manatsoa tafapetraka dia marimaritra iraisana izy nina lazaina marimaritra iraisana teo amin'ny ireo zay niandany tamin'ny repoblika voalohany satria tsy inona nisy ny fikomina tamin'ny 2070 fatatsika rehetra zany mbola betsaka mahatadidy nitsakitsaky 100,000 dia nalany Tsiranana no nitoejavatra maro samihafa dia rava ny fanjakana dia mitady olona zany hitondra nelanelany dia olona zay tsy maintsy ho marimaritra iraisana io marimaritra iraisana zay honekeny ireo olon'ny repoblika voalohany zay mbola sy ny frantsay tamin'ny fotoanandro zay mbola nanatoerana be ny repoblika voalohany dia na ireo zay nitolona tetỳ amin'ny 13 May ny mpianatra sy ny tahaka zany taty ambadika nisy ireo tsanonona vatoko politika moa eto fa raha-pivavahana fa tia anaitra rasaitsika fotsiny dia raha manatsoa zany marimaritra iraisana ary rehefa nitondra raha manatsoa nefany dia hafa mihitsy no fotondra raha manatsoa tsy nanohy ilay lalana ny zoran'ny repoblika voalohany raha manatsoa tsy nanohy an'izay mihitsy izy nefa koa izy tsy avy hatrany dia ny andany be tam'ilay fihetsiky ny tsy nanohina avy hatrany ny fankatahan'ireo antsoantso teny amin'ny 13 May momba ny fanabeazana momba ny sy ny sisa rehetra fa izao tsapanao kosa fa te hanova zavatra raha manatsoa dia zany metrahako tamin'ny Pasteur Andriamanjato nampoizy ny frantsay ve ny nandroandra manatsoa ny frantsay tany de Gausuarez ny fiatsika maro samihafa nataondra manatsoa dia io zao valitenin'ny Pasteur Andriamanjato tamiko izy manao hoe raha manatsoa nge nanao crise de nationalisme tapike zany hoe tsy de nampoizina loatra ary zay natonga azy tsy naharitra noho ny toejahatra maro samihafa natonga azy tsy naharitra satria ny zavatra be dia be tao anatiny tao tsy laza an'izay tsika fa mbola betsaka ny mahatadidy zany zavatra voangina kely nge zany fa rehefa tonga teo zany izy dia nahatsiaro hoe fa ahoana kosa moa nohatr'izao ny firenena ary azo lazaina hoe izy ara no nanomboka tsikelikely nandrangaranga voalohany ny ataontsika hoe nationalisation hitatsika tsy resahako moa hoe ny fanafoanana ny hetra voalohany ny hetra isan-da mety mihiba ny feritretatsika azy ankehitriny fa mitao an-tsainy tsika tsy hitsara azy tsy manana tsy anjaratsika zany fa ny tao an-tsainy dia ny hoe nahoana kosa reto vahoaka reto no tsy mahatsiaro ho tompony tany zay nomena azy nahoana kosa izy no eto amin'ny taniny nefa tsy mahatsiaro hoe azy le tany nahoana kosa izy no eto amin'ny tany nefa ny takinao zavatra tsy afaka mivezivezaka lalàna eto amin'ny tany izay toetsainy zay hoy aho hoe ny mpitondra anasiana mba raha tonga niza na ny amin'ny fokotany io na mpampianatra io na mpitandrony io na niza zay mitondra olona dia tokony ho mpiaro izy tokony ho sary mpiaro an'izay nomen'Andriamanitra zay ary mila mijoro amin'izany zavatra zany izy tsy mora akory ny mijoro satria fatatsika fa eo zao dia misy firenena ny Mesopotamiana te haka te handripaka te haka hitelona lay tany efa lay zavatra nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely efa nedina fo mihitsy vao tonga atao amin'ny tany Kanana dia nijoro tiany ela ary ny fanahan'Andriamanitra no ahafahana mijoro ao anatin'izany raha avako malala everiko fa nisy ambatan'olona manana ny fanamasina intsika dia everiko fa tokony ho afa mijoro tahak'izay ny tsirairay avy tsy miandry andrakota na randry na rasoa hoe ranona ny tokony hijoro ranona ny tokony hijoro fa ny tsirairay avy dia tokony ho sary mpiaro isika amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika ary mety mila misy zavatra mafy tsy maintsy atrehina satria fatatsika fa betsaka mpitsiriritra ngeny nosy tiatsika ity ny arenakibony tanany anatsika ny tanoratsika be dia be betsaka ny tanora malagasy mbola ao anatin'ny heriny ao anatin'ny fahatsarany
be dehibe eny arenamen'Andriamanitra atsika de tokony hoanana zany ny tsirairay avy tokony hianana zany fahasarotam-piazo zany ny tsirairay avy ary tokony tsy hoe ny mpitondra ihany fa ny tsirairay avy satria ny tsirairay avy mihitsy no men'Andriamanitra fanahy ny fanahy masina de tsika rehetra tokony ho sary-piaro amin'izay ny men'Andriamanitra atsika ary tokony mifanohana amin'izany fahasarotam-piazo zany hoe mampatsiaro tononkalo anankiray nosoratan'Ondatondroy ilay tononkalo manao hoe angady lava lela no anoherako anareo ny taniko omeo zany hoe lay tsirairay avy mihitsy no manana andraikitra anao zava-dehibe hoe ity tanindrazako ity lova no men'Andriamanitra ity dia lova izay olo van'ny taranaka rehetra hatrany amin'ny asany 7 taona ho avy dia manana zo faly manana zo totsika hoe ianka amin'izay lovany men'Andriamanitra atsika fandrandray tsy ao anatintsika izay le finiavana izay de manjary tsy voaharotsika ny ataontsika hoe ilay sosy tsara ny men'Andriamanitra atsika malagasy ka tiapetreritra ary afaka malala manao hoe ny tsirairay avy no manana didy hijoro fa tsy ny hoe ny tsirairay avy tsy hoe ny ranona na ranona fa tsika rehetra no men'Andriamanitra fanahy masina de manana zany toe-panahy zay ho sary-piaro ary mpandrandrana fihavanana mpandrandrana fifankatiavana mpiaro ny sotoavina ny men'Andriamanitra atsika ao anatin'ny fahatahorana n'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana ny Kristy ary zany nefa de anana ny mpino maha-olo ny fanahy atsika ivavakisika tompo am'zareo zay ny amin'ny tantarany mpitsara tantarany Otinila zay mpitsara nirainao ny asa teo amin'ny zanak'Israely niezaka nijoro ny tsara ny aro ary nitahiry nandrindra ny fihavanana ny fifankatiavana ny aro ny aja mamboninahitra ny fiarahamonina ny firenena ny tany amamonina izay tompo no Otinila ny vanim-potoana ankehitriny izay mpino manana ny fanahinao masina de tianao ny anananay zany toe-panahy zany tompo tianao ny toeran'ny fanahinao masina ty anatinay ka anananay fahendrena ho mpandrindra fihavanana mpandamina fiarahamonina ho vahaolana ao anatin'ny fikotranana ho sary-piaro amin'ny lova zay nomenao na ny lova hita maso io na lova ratsaina io na lova ra-panahy io tianao ny ahatsiarovanay fa zava-dehibe zay natolotra ao anay ny tany zay rehetra eo aminy de ampianaritra tompo hijoro manoloana ny fanatotoloana sy ny herisetrany zany fanatotoloana zany ny fahatsoram-piainanay malagasy ny fahalemem-panahinay zay malefaka ka to tsy afa-mijoro ao anatin'ny herisetran'ny fanatotoloana de ampianaro zay kristianina tompo ho sary-piaro hijoro amin'ny fahamarinana hijoro amin'ny fitiavana hijoro amin'ny paharetana fa tsy nanomehanay fanahosy ianao fa fanahy mahery ahafahanay miaro ny fiangonanao miaro ny tanindrazanay zay nomenao anay de mivavaka izay tompo ary ho an'ny tompona andraikitra isa-tokony ho an'ny kristianina tsirairay ho an'ny fiangonanao samy nomenao ny fanahinao masina izy ireny izahay rehetra de mampahirizana ahitondra tena tsara ary ovavolombelony ny fanahinao aty anatinay jereo reo marary jereo reo manana olana jereo reo miatrika ny valanaretina na ny fanjakana na ny mpitondra na ny ministera isana tokony na ireo mpitsabo mpanampy na ny mpitsabo de samy omeo fahendrena tompo ary arovy amin'ny valanaretina de manampianao ny isambatan'olona ataovy mandresy amin'izao valanaretin'izao zay ho fantatry zao tontolo zao fa
eto amin'ny firenena ianao Jesoa ary Madagasikara dia anao. Misaotra Jesoa. Amen.